Zay ny amin'iny vaovao infanidina ifotony teny antoerana nijery ny asa fanamboarana ny makro akorondrano ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marka Ravalomanana tamin'ity androany ity. Nandritra izany ary dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ka nilaza ny filoha teo aloha fa manohitra tanteraka ny fanongana mpanjakana ny tenany. Nilaza fa manohitra ny fanongana mpanjakana ny filoham-pirenena teo aloha Marka Ravalomanana nandritra ny fidinana no tanterahany teny amin'ny makro akorondrano androany. Ny tranombarotra Magro izay ao anatiny asa fanamboarana amin'izao fotoana izao ary mieritreritra ny anokatra varavarana tsy ho ela 7 taona tao aorian'ny 20 janoary 2024. Za tsy mila zany izy zany. Sady tsy mety zany ohatra ratsy eto amin'ny firenentsika zany. Nareo hoe mieritreritra fa reo coup d'état natao tamin'ny 2009 mbola coup combat ko manjary ratsy an'izany vahoaka lasa exemple ratsy sika. Tony zanaksika tony zafy kely tony atao hoana raha ampianarina zany. Tokony tsisy tsony tsy eken'ny firenena afrikana zany, tsy eken'ny SADC zany, tsy eken'ny Union afrikana zany, tsy eken'ny olo zany. Ho an'ny Magro manokana mandeha ny asa fanarenana. Nambaran'ny Marka Ravalomanana fa atao anatin'ny 2 volana no ho vita tanteraka ny asa eto. Amin'izao fotoana izao dia efa mijery ny lafiny fampidirana piasa ny groupe Tico. Tena mampalahelo mihitsy reto tanora jeronge firenena izy eto ambonin'ny tany misy ohatran'izao. Mahalahelo mihitsy mahita ny tsy arotro mihitsy nahitana an'izy io. Zangy tsy nanam-pony izy ity fa zareo tao Magro hoe anao recrutement izy. Tsy ninona nitato fa hisokatra izy rapitso, misokatra izy rapitso. Misy teknika foana hitanao zany any an-dafy zay zany tokony atao update na hoe atao manaraka tsara ny toetrandro ny fiainantsika eto Madagasikara. Anjakazakan'ny vahiny na ireo mpanambolintsika eto. Dia tena mahatsiaro tony kamboty daholo malagasy. Dia na amin'ny teny ary ohatrany tsy marina foana. Fa hitanao nanaovantsika azy. Matoa tonga aty mahalahelo izy ireo mitady hevitra hoe ahoana tsy maintsy mahita hevitra hafa indray tsika. Nambaran'ny Marka Ravalomanana ihany koa fa isokatra ho an'ny mponina eto an-drenivohitra ny Magro Beoririka manomboka rapitso ary amin'ny 10 ratoandro no anokafana amin'ny fomba ofisialy izany.